dia tonga soa eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny hoadiadintsika eto izany dia momba ny lohahevitra hoe ny mpandraharaha ve tokony hanao politika, ny mpandraharaha ve tokony hitondra firenena. Satria io toe-javatra io zany dia toe-javatra izay miteraka ady hevitra foana zany amin'ny mpitazana eo amin'ny sehatra politika izany ny amin'ny hoe moa ve tsy maintsy tokony idiran'ny resaka vola be miopampana ny fanaovana politika. Hoadiadintsika eto zany ny momba an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Satria mantsy efa nazavaiko teto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé zany ny fanadihadiana ny atao hoe talenta. Ny talenta dia io zany no ahafahan'ny olona iray mamakivaky ny fiainana, izany hoe manana ny ataontsika hoe fahaiza manao bebe kokoa zany amin'ny toe-javatra iray izay nosafidiny tamin'ny fiainana, ny lalana izay neritreretiny fa ahitany fahombiazana amin'ny fiainana. Ka tsy maintsy tokony mitoetra zany ny atao hoe talenta, na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina, indrindrandrindra moa zany fa eo amin'ny hoe lafiny ara-politika. Marina fa hoe misy ny fianarana ny ataontsika hoe siansy politika, misy dikany matoa zany nasiana taranja manokana io zavatra io. Misy ihany koa nefany ny olona izay efa mana talenta manokana hatramina kely azy, ny ataontsika hoe esprit de leader, izany hoe ny olona zany manodidina dia mahatsapa fa manana esprit na leader ity olona iray ity. Ka indraindray zany zay toe-javatra zay dia misy olona tsy nianatra siansy politika kanefa dia mahay mitondra ny olona manodidina azy amin'izay andraikitra omena azy. Ka eo indrindra matsy zany no hoe idiran'ny fanadihadiana. Satria rehefa atao zany ny tombatombana dia misy ihany koa ny olona mana-talenta amin'ny fandraharahana. Misy ihany koa ny olona mana-talenta amin'ny maha-teknisianina azy ny zavatra izay nianarany zany, na ingénieur izy na docteur izy na nianatra ny resaka administration, dia ao anatin'ny talenta daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Fa ny hoe fitondrana vahoaka eo zany no mipetraka zany ny olana. Satria ao anatin'ny politika dia maromaro ny zavatra tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe mpanao politika mahay. Efa natolotra teto ny fandaharana momban'izay ohatraohatry ny ahoana izany ny critère ny atao hoe mpanao politika mahomby. Ka io zavatra io zany ny tena mahasarotra azy dia ny hoe efa tonga eo amin'ilay toerana zany ny olona iray vao zay vao hita ny fomba fiasany sy ny résultat ary ny fomba fisainany sy ny hoe inona zany ny objectif izay eritreretiny rehefa tonga eo amin'ny toerana iray izy. Zay zany aloha dia hoe malheureusement fa izay aloha zany ny zava-misy, ny hoe tsy tantaratra any atapikandrony tsirairay zany hoe inona ny zavatra ataony rehefa tonga eo izy. Fa tsara programa daholy ny rehetrarehetra izay hoe irotsaka président de la république, irotsaka député, irotsaka an'ity karazana place politika rehetrarehetra ity. Tsisy kosa angamba ny olona hoe tsy manana programa tsara izany, fa programa mampilendalenda daholo ny programa atolotry ny candidat rehetrarehetra, ary ny toetra asehony koa mandritry ny propagandy dia
toetra mahateo ty ary tsy misy okianina mihitsy rehefa tena atao ny tombatombany ny fomba zany fanehoan'ny tenany. Eo zany no mipetraka ny zavatra rehetrarehetra atao ahoana tokoa moa zany no anda ny programa izay milendalenda atosaky ny candidat tsirairay. Nefa dia ny zava-misy dia hoe efa eo amin'ny fitondrana foana zany ny olona iray vao zay vao fantatra hoe ay izao ny tao anatin'ny sainy ary izao ny objectifany niditra tamin'ity fitondrana ity. Eo zany no ipetrahan'ny ady hevitra. Moa ve ny mpandraharaha tokony hanao politika, tokony hitondra firenena? Raha voaboasantsika mantsy zany ny eo amin'ny hoe resaka talenta dia samihafa dia samihafa mihitsy ny hoe profilana mpandraharaha sy ny hoe profilana politisiana. Satria ny mpandraharaha dia misy profil mazava ihany koa ny eo amin'ny hoe fahaizana mandraharaha. Misy toetoetra izay efa nazavaiko teto ny hoe toetoetra ny mpandraharaha mahomby, ary tsy mandaingy izany zavatra rehetrarehetra izany fa hita taratra rehefa miroborobo ny sociétén'ny olona anankiray, ny entreprisen'ny olona anankiray. Tsy mandainga zany zavatra izany fa misy fahombiazana tokoa tao amin'ny fandraharana izay nataony. Misy izany karazana ataontsika hoe zany hoe fahamarinana, vérité, izay tsy azo diskitena zany, tsy azo iadikevitra ny amin'izay. Fa rehefa mandeha ny sociétén'ny olona anankiray dia dikan'izay dia nahay ny mpandraharaha tao anatin'io société io. Eto amin'ny politika indray nefa tsy afaka zany izay hoe karazana tombatomban'izay zany hoe afaka ampitoviana amin'ny fandraharahana. Misy ataontsika zany hoe fahamarinana bebe kokoa zany ilaina, takiana amin'ny mpandraharaha iray, ary indrindrandrindra moa zany hoe mba aharitra zany ny fandraharahana ataony. Satria misy toe-tsaina maro dia maro zany no tsy maintsy tafiditra ao anatin'io. Dia ny hoe ny fahaizana mandresy lahatra, ny fahaizana miara-miaina amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra, ny fahaizana manombatombana, ny herim-po, ny fitiavanao an'iny zavatra ataonao iny, zany rehetrarehetra izany zany, ary indrindrandrindra fa ny finoanao zany fa ho tafitanao ny entreprise izay ataonao. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia misy ny karazana authenticité ao anatiny. Ato amin'ny politika indray nefa dia tsy misy izany izay hoe karazana hoe tombatombana na évaluation mazava zany amin'ny olona iray ato amin'ny politika hany, ka manjary atao fialokalofana zany ny resaka politika mba azahoana tombontsoa manokana. Zay zany no mbola lesoka zany amin'ny Afrika sy Madagasikara aloha hatramin'izao, izay hoe ny fanaovana politika zany no atao fialokalofana, atao fitadiavam-bola, kanefa samihafa dia samihafa ny hoe fandraharahana mitokana sy ny hoe vola izay tadiavina ato amin'ny fanaovana politika. Satria ny politika dia misy talenta manokana koa zany ny amin'ny hoe olona mahay politika, ary misy ny karazana fakingana maro dia maro zany izay tokony ho tafiditra ao anatin'izany ataontsika hoe mpanao politika mahay zany. Satria misy na tiatsika na tsy tiatsika dia ny évaluation-ny vahoaka. Iny aloha zany no hoe évaluation voalohany indrindra zany
ahafantarana ny atao hoe mpanao politika mahay. Efa nisy ve izay karazana fankasitrahana mazava, fankasitrahana marina ny mpanao politika izay tao Madagasikara hatramin'izay? Ianareo angamba no afaka hamaly an'izay hoe karazana fanontaniana izay. Matoa nisy ny fanonganam-panjakana ny fandimby, matoa nisy ny hetsi-bahoaka hatramin'izay dia ny vahoaka no ny teny tamin'ny fotoana farany. Mety afaka ho ampidirina angamba ny hoe ny vahoaka ne misy olona mitarika azy avy etỳ aoriana, ny vahoaka ne misy ane ny mpanao politika izay te azo toerana, de ny vahoaka zany no alefany mba atao sorona zany zavatra rehetrarehetra izany dia lazaina daholo ny amin'ny hoe nahatonga ny fanonganam-panjakana hatramin'izay. Kanefa ny tena marina de hoe rehefa ao anatin'ny fahatrana tanteraka ny vahoaka, rehefa ny olombelona ao anatin'ny fasairanana sy ny hoe tsy fisina fahatrana magitsokitsoka dia mora ny manipulena azy, mora ny anodinana ny sainy. Andeha anao viveriny ainy, satria rehefa tena ataonao tokoa ny hoe famakafakana ara-psikolojika ange ny hoe olona izay entina anao karazana manifestation, dia matetika olona efa ao anatin'ny ataontsika famoiza-po amin'ny hoe fahatrana sy ny zava-misy amin'ny zavatra iainany andavanandro. Raha oharintsika zao ny hoe kany Donald Trump, ilay filoha Amerikanina izay resy tamin'ny fifidianana farany teo. Ataontsika zany ny profilany hoe izy dia mpanefoefo ary mpandraharaha mahay, manana talenta izy zany ao amin'ny fandraharahana. Nefa rehefa tena nijerevana zany eto amin'ny resaka politika dia tena misy lesoka be dia be mihitsy zany ao amin-dranamana, satria voalohany indrindra aloha izy zany tsy de mba mahomby amin'ny resaka communication, tsy de mba mahomby amin'ny hoe resaka zany hoe fifampitondrana amin'ny samy mpiara-miasa zany, tsy de mba mahomby izy zany amin'ny hoe resaka fifaneraserana amin'ny vahoaka. Kanefa betsaka ny hoe ataontsika zany hoe talenta amin'ny mampandraraha azy, satria hoe nampiakatra ny toe-karena Amerikanina kosa izy tamin'ny fotoana nahateo azy. Izay aloha tsy azo lavina zay zavatra rehetrarehetra izay. Kanefa misy lesoka be dia be zany ilay hoe tsy fahaizany ny politicienne. Ka tao anatin'izay karazana maladresy izay zany no nahafahan'ny parti demokraty nanongana azy tamin'ny kely fotsiny. Zany hoe ireo karazana erreur rehetrarehetra izay nataony Donald Trump zany no karazany namono ny tenany ihany, ka nahatonga zany nitarika andry Joe Biden sy ry Obama nahazo moramora ny fitondrana, satria ireo dia efa mpanao politika kalazalahy. Tsy de mba misy vola zany ny ato amin'ny parti demokraty, fa olona izay mana-talenta amin'ny resaka politika. Ka eo mantsy zany ny itondrako ny resaka zany hoe amintsika ao Madagasikara. Maro zany ny fitenenana hoe sarotra ho an'ny mpandraharaha amin'ny tany andalam-pandrosoana zany ny hoe tsy hiditra politika, satria be dia be zany ny hoe
setra eo amin'ny fandrarahana raha araky ny voalazan'ny mpahay milaza moa zany sy ny hoe ny olona izay hoe sur terrain zany dia milaza fa sarotra ho an'ny mpandraraha zany ny hoe tsy hiditra politika satria be dia be zany ny karazana sabotage hono zany azon'ny mpandraraha ao atoerana raha ohatra ka tsy miditra politika izy, ary maro dia maro koa zany ny hoe mety ahafahity azy satria ny impôt zany atao ambony be ho an'ny mpandraraha teratany. Tsy misy zany ny firaisan-kina amin'ny samy teratany zany amin'ny hoe fandrarahana zany zavatra rehetrarehetra izany zany hono no miditra ao anatin'ny problematika ny mpandraraha malagasy ka mahatonga azy hiditra zany amin'ny resaka politika mba ahafahany zany miaro ny sosieteny sy ahafahany zany hoe manana ny karazana pouvoir zany ahafahany mampiroborobo ny fandrarahana izay ataony. Zany hoe miditra be dia be zany ny hoe resaka pouvoir zany ao anatin'ny fandrarahana zany any amin'ny Afrika sy Madagasikara. Ka eo indrindra mantsy zany no tiako hotsipiana satria mantsy hoe tena samihafa dia samihafa ny objectif mipetraka zany amin'ny fandrarahana sy ny objectif mipetraka amin'ny fitondrana firenena. Ny objectif izay mipetraka amin'ny fitondrana firenena dia ny hoe ataoko ahoana ny hampiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka, ahatsara ny fiainan'ny vahoaka. Izay no tokony hoe objectif mipetraka ato amin'ny fandrarahana indray, dia ny hoe ataoko ahoana ny ampiroborobo ny sosieteko. Samihafa dia samihafa izay zavatra izay. Izany hoe ato amin'ilay fandrarahana zany misy bebe kokoa zany ny fitsinjovanao ny tenanao, ny fitsinjovanao ny tombontsoa manokana. Fa ato amin'ny resaka fitondrana firenena dia ny tombontsoan'ny vahoaka, ary ny vahoaka no hitsara. Izay zany no mahasamihafa azy. Kanefa ny zava-misy zany dia mifangaro izay zavatra izay zany ao Madagasikara, ny amin'ny hoe miditra manao ny politika zany ny mpandraraha iray, kanefa mbola manana ny toetra mahampandraraha azy izy, ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ampiroborobo ny sosieteko, ahoana ny ampidirako vola be ato amin'ny paosiko. Kanefa mifanipaka dia mifanipaka izay zavatra izay, ka manjary mivadika foana zany hoe fifanenjehana, ary indrindrandrindra zany ny zava-doza ny mpandraraha iray ny eritreritra fa ampiroborobo be kokoa zany ny fandraraha nataony ny fidiran'ny politika. Nefa rehefa tena ataony compte dia ny contraire an'izay ny zava-misy, dia ny hoe voamaika namotipotika ny fandrarahana izay nataony ny fidirany tao anatin'ny fanaovana politika. Ka tokony ampieritreritra atsika rehetra zany zavatra rehetrarehetra izany, satria samy miala mainana izany rehefa tena ataony compte. Ilay mpandraraha niditra tao amin'ny politika ny eritreritra fa ampiroborobo bebe kokoa, nefa rehefa avy eo nefa ny hoe noho ny savoritaka politika, satria io resaka politika io koa zany any amin'ny tany mahantra dia misy zany ny hoe karazana fioaram-pefy. Izany hoe misy zany ny hoe tena fifamotehana izay mipetraka zany eo amin'ny mpanao politika. Kanefa raha ny tokony ho izy dia tokony hoe ady lahy politika izay tsy tokony hisy idiran'ny fifamotehany tsirairay zany zavatra zany. Kanefa moa zany dia ny hoe angamba entin'ny fomafana sy ny ambopo be loatra zany ny tsirairay dia mirona any amin'izay hoe fifamotehany
samy olombelona izay. Ilaza nefitsika hoe ny mpandraraha no tsy tokony tsony zany hoe anao politika satria misy lesoka be dia be. Satria tokoa mantsy arak'izay efa niteneniko teo izay dia ny hoe manana an'izay toe-tsaina izay ny mpandraraha ny hoe ahoana no ampiroboroboako ny fandrarana izay ataoko. Izany hoe mifanipaka be zany amin'ilay hoe ahoana no ampandrosoko ny taniko, ahoana no ampandrosoko ny vahoaka izay tantaniko, inona ny zavatra tadiavin'ny vahoaka amiko. Izay zavatra izay zany hatramin'izao aloha dia mbola tsy nipetraka izay hatramin'ny mpitondra rehetra izay nipetraka teo. Ka moa ve ho tonotonontsika eto daholo indray koa ve ny hoe ny karazana profession rehetrarehetra nandalo teo amin'ny fitondrana, nandalo teo ny miaramila, nandalo teo ny mpampianatra, nandalo teo ny mpandraraha, nandalo teo ny dokotera, tsy nisy nahavany olana. Ka hoe iodikodina foana ve sika ny amin'ny fanondrotondrona ny karazana profession rehetrarehetra, sa mba hiodina amin'izay sika zany ny amin'ny hoe aleo misy rafitra apetraka, rafitra iombonan'ny tsirairay, rafitra izay hoarahan'ny tsirairay, ny mpitondra rehetra izay ho tonga eo. Tenitenenina foana ny hoe tsy mialonjafy, tsy mialonjafy amin'ny environnement, tsy mialonjafy an'izao, tsy mialonjafy, fa tsy dia mba naheno famerimberenana loatra ny hoe rafitra aloha ny tenako. Misy ihany fa zany hoe ohatrany tsy dia tena eno mirefitrefitra loatra zany zay. Fa rehefa amin'ny fanaovana propagande ihany aloha no hahenoko ny fanovana rafitra, no hahenoko ny fitsinjaram-pahefana rehefa amin'ny propagande. Amin'ny propagande ihany no hahenoko ny hoe tombontsoa ho an'ny faritra rehetra rehetra, indrindrandrindra ho an'ny zanaky ny faritra zany no tena andefasako an'ity fandaharan'ity. Aza matoritory, aza matoritory, fa rehefa avy eo ane ianao foana no adino e. Satria sika olombelona dia efa narafitra ny amin'izay hoe fitsinjovana ny tenan'ny tsirairay izay. Efa natao ohatr'izay sika olombelona ny amin'ny hoe resaka fitsinjovanao ny tenanao voalohany aloha. Ka izay olona premier concerné amina problème no tokony hanana ny karazana revendication ny problème manandrify azy. Ka aoka zany izay olona rehetra rehetra manana problème amin'ny hoe resaka fitantanana, ny gouvernement hatramin'izay, ny fitondrana hatramin'izay, aoka hieritreritra alohan'izay fifidianana manaraka eo, na alohan'izay fiovan'ny président de la république eo, hoe inona marina moa zany ny zavatra tena takinao, inona marina moa zany ny zo tadiavinao, ilainao ve ny fitovian'ny fitantanana ny faritra rehetra rehetra. Ianao ny olona tsirairay no afaka hamaly an'izay fanontaniana zay, satria io samy manana ny karazana mofo izay takiny amin'ny fiainana ny olombelona tsirairay.
ny efa manako anina, ny efa manana ny ampy, mety zavatra hafa angamba no première nécessité. Ho anao izay hoe ny hoaninao aloha ny première nécessité-nao amin'izao fotoana izao. Sao de hoe veriverezin'ny ny tsara resaka ianao ka hoe andao andeha hamon'ny andeha ny hamon'ny bibidia any anaty ala, hoentiny basy, andao andeha hamon'ny bibidia. Isan'ny matanjatanjaka, rakoto, rabe, raisy ny basy, raisy ny lefina fa andaontsika andeha hamon'ny bibidia. Rehefa azo ny lambo rehefa avy any de isan'ny tena mihinana azy ery ambony latabatra. Ka jereo tsara ry mpamony ny bibidia hoe misy anjaranay ve ity lambo avy nohazaina ty rehefa avy eo. Jereo tsara fa satria rehefa misy ny problème miverimberina dia ny dikan'izay dia rehefa miverimberina amin'ny fiainanao ny problème anankiray dia tsy no jerevanao amin'ny fotony zany hoe inona ny olana, ary tsy nijerevanao amin'ny fotony hoe inona ny vahaolana. Ka dia azagaga fa rehefa kamo zany ianao mamakafaka ny olana sy mitady vahaolana dia azagaga fa ny ambonambon-tsakafon'ny lohandohan'ny mpisorona foana no atsipitsipy any aminao rehefa avy eo. Trafikenao me mahery no meko eto, ambava homana ampomeritreritra. Fotoanany zao itodin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoaviny amin'ny firenena malagasy. Reraka kehitriny ny firenena matanjaka ka tsy anana eritreritra ny hijery firenena hafa izy ankehitriny fa ny firenena aloha hatramin'izao no manahirana azy. Ka fotoanany zao ry malagasy mifoaza, mifampidinika sy mijery akaiky ny hoavin'ny taninao. Inona moa no manakana ny malagasy tsy hamoa karazana banky izay ametrahana ny volamena sy ny arena akibon'ny tany rehetra misy ao Madagasikara, dia amboarana ny vola izay ampiasaina ao Madagasikara. Rehefa tsy mahay andeha molavola n'izay karazana projet izay dia azagaga raha ohatra ka tafavoaka aty ivelany ny arenanao. Satria raha ohatra laozanao manao adilay politika, laozanao miady an-trano dia ny vahiny no misikotra ny arenanao. Fotoanany zao amolavolana an'izany karazana projet rehetra izany mba hahafahan'ny malagasy tsy vaky volo misitraka ny arenany. Rehefa miadana ny malagasy tsy vaky volo, mihavana ho azy, rehefa mitovy daholy ny zony rehetra tsy misy tombo sy ala, mihavana ho azy io. Rehefa manan-karena ny tany iray dia afaka miaro ny taniny. Inona moa zany tsy iarovana an'io sisy tany io, tsy azoko. Rehefa mbola tsy misy mpiaro ny sisy taninao dia mazava ho azy fa afaka mivoaka amin'ny alalan'ny sisy tany daholo ny arenanao rehetra. Tompoko efa mba misy any ny hitako zany hoe mba efa miesaka ny hoe te hanatsara zavatra, miesaka ny hoe manova ny toe-tsain'ny olona. Efa mba maromaro ihany ny hitako
mandefa émission amina amin'ny YouTube zany na any amin'ny télévision sy ny radio sy ny sisa efa tsara aloha ny hoe toe-tsaina mba te hanova zavatra. Efa mba misy ny hoe manao famakafakana ara-psikolojika any amin'ny YouTube any, mahafinaritra ireny satria zavatra tsy nisy mihitsy hatramin'izay fa de mahazo mitondra daholo ty olona rehetra izay apetraky ny tany vavainty ity. Kanefa aty dia jerena amin'ny atsipriany mihitsy ny hoe antécédent ny fiainan'ny olona tsirairay izay mitondra firenena, satria misy influence be dia be mihitsy ny amin'ny hoe fomba fisainan'ny olona anankiray, ny fomba fiainany raha ohatra ka apetraka hitondra firenena, raha ohatra ka olona tia tena. Misy daholo ny hoe famakafakana ara-psikolojika momba an'izay zavatra izay, raha ny tenany ihany no jerevany tokony ho fantatra zany zavatra rehetrarehetra zany. Inona moa no andrara iny an'izay vahoaka? Zany zavatra rehetrarehetra zany anie mila fantatra daholo ka dia miraha soa ho an'ny malagasy tsy vaky volo ny tenako zany amin'izao fotoan-tsarotra zao. Ny tenako dia miantso foana ny hoe resaka latabatra boribory, miantso foana ny hoe fikarohana ny mety hahasoan'ny Madagasikara, miantso foana ny hoe mba hijerevan'ny manam-pahaizana malagasy rehetra tsy vaky volo hoe inona ny marimaritra iraisana, inona ny mety hahatsara ny Madagasikara, fa tsy ekena itsony ny olona izay tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany amin'ny fitondrana ao Madagasikara. Ka dia maka hery atsika malagasy asa kivikivy fa izao no fotoana ivoahan'ny ataontsika hoe fahamarinana rehetrarehetra eran-tany. Izao no ivoahan'ny ataontsika hoe iza no manana talenta amin'ny fanaovana an'ity zavatra anankiray ity, amin'ny famahana ny olana amin'ity zavatra ity. Amin'izao fotoana izao ake no miseho zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny alalan'ny résultat. Ka raha ohatra ka mbola faharoa amin'ny farantsika zany amin'ny hoe fandrosoana eran'izao tontolo izao dia mieritrereta fa izay zany ny résultat ny zavatra rehetra izay nataon'ny mpitondra teo hatramin'izay. Dia mbola mamerina hatrany zany ny karazana fikirisana ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Manana ny rehetrarehetra sika, manana olona mana-talenta fa zay